Tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fijoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao indray ry namako. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manatrika anao amin'ny alalan'izao onjam-peo mahafinaritra izao. Efa niresaka teto isika ny amin'ny hoe ny andro ankasitran'Andriamanitra hivavahana aminy. Ho toizantsika izany amin'ity an'ity raha sitrakao. Nefa mialohan'izany andaontsika aloha hivavaka. Raha io miaraka eto izay sy tia namako anankiray ity. Ianao ane amindra fo amiko, amela ny fahatsoako, amela ny fahotako satria mpanota tsy mendrika. Toy izany koa ity namana izay miaraka amiko miaino sy andinika ny soratra masina eto amin'izao fotoan'izao ity. Amin'irao fo izay ary oka mba ny fanano masina no ampiasa ahy. Ka zay teny ho teneniko eto dia tsy misy teny avy amin'ny Satana na ny sitrapoko na zay rehetra eritreritra fotsiny, fa tena zay sitraka ny fonao tanteraka no oka hivoaka eto. Ary izay mangila tsofina mba hiaino tsara dia oka mba ny fananao no hiasa ao aminy ary amokatra be ny teny izay horenesinay ho amiko koa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hamaky teny aveatrantsika araka ny voalazan'ny Genesis 2:2 ka hatramin'ny 7. Genesis 2:2 ka hatramin'ny 7. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsaratra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Efa hitantsika io andininy io tany aloha. Hitantsika tamin'izany fa andro no tahian'Andriamanitra ny andro sabata. Ary ny andro fafito no andro sabata. Tsy hoe nomena fahefana i Adama sy Eva, ka hoe zay titiny amin'ny andro fito ihany no natao hoe andro sabata, fa Andriamanitra mihitsy no nanendry ny andro sabata. Ary ny faharoa manaraka izany dia hoe no hamasinan'Andriamanitra io. Ka ny olona izay mitady fahamasinana sy fanamasinana avy amin'Andriamanitra zany dia manaja ny sabatan'Andriamanitra, tsy manao tsinotsinona ny sabatan'Andriamanitra izy. Indrindra moa le voalaza voalohany teo hoe fitahiana, mitady fitahiana amin'Andriamanitra izy fa tsy hoe fitahiana hafa avy amin'ny hery hafa dia mitandrina ny sabata izy. Dia nisy fanontaniana napetraka tamin'izay fotoan'izay hoe ianao zany rehefa tonga ny sabata mankaiza ianao? Satria ianao milaza ny tenanao fa kristianina ianao, mpanaradian'i Kristy ianao, dia mankaiza ianao rehefa tonga ny sabata? Satria Kristy dia mankany an-tempoly, mandeha mivavaka rehefa tonga ny sabata n'Andriamanitra. Rehefa tonga ny sabata an' Jehova dia ajanony ny asa mandraharaha rehetra. Fa Kristy kosa dia ao amin'ny tempoly, ao am-piangonana miaona amin'Andriamanitra no ahitana azy. Izany no nitahian'Andriamanitra ny fiainany. Zany no nananany fahamasinana. Zany no nahazahoany fankasitrana tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tombo fity tamin'Andriamanitra sy ny olona izy araka ny voalazan'ny Baiboly. Mari tsara fa tsy hoe rehefa tonga ny andro sabata hoy aho tamin'izay fotoan'izay, tadidinao tsara angamba, dia tsy hoe miova volomparasy ny masoandro
mamelana daolo ny voninkazo misiotsioko be ny vorona ny anala, tsy zany mihitsy. Mitovy any ny andro rehetra ao anatin'ny herinandro, fa ny nampiavaka azy fotsiny araka ny nazavaina teto de nitahin'Andriamanitra io de no amasinina natokany ho azy. Ny anoizantsika azy de zao: andro 420 io andro sabaty io, andro 420 efa fikasan'Andriamanitra trany amin'ny famoronana mihitsy no anokanana andro anankiray ho azy. Ary rehefa tsy nomena fahefana isafidy andro anankiray tsara nasiana ho amasinina isika, ary toy izany koa reo razambentsika teo aloha, de Andriamanitra mihitsy nanendry azy hoe ity no androko ty fafito ity. Tsy mibaiko fotsiny anefa izy, fa nanome ohatra, de ohatra na modely arana. Tsy mbola nisy akory zany hoe fokom-pirenena sy antonkom-pivavahana rehetra zay misy am'izao fotoan'izao zany, de fa nisy ny sabatan'i Jehova. Koa tsy misy afaka iambo zany na endrikendrena hoe tompo ny sabaty io. Any Jehova io, nampidiriny mihitsy ho isan'ny lalàna ao anatin'ny didy 10. Ny Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 1:12 no mampiseho an'izany. Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 1:12. Ao no milaza ny didy momba ny fitandremana sy fankamasinana ny sabata. Koa ny olombelona zanany rehetra zany de manaraka sy manaka ny ohatra nomen'ilay Andriamanitra mpamorona. Tsy vitan'izany, fa rehefa tonga nofo teto ambony tany ilay Jehova nanome ny sabata, de nanana fahazarana izy fa isaky ny sabata araka ny voalazan'ny Lioka 4:9-12 de nakao am-piangonana ny vavaka tamin'Andriamanitra. Zao manko ny voasoratra araka ny voalaza n'izay andinin'izay amin'ny anaran'i Jesosy, dia tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy, ary araka mifanao ny hoy ny Baiboly de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. De natolotra azy ny boky ny Isaia mpaminany, ary noho ny namelatra ny boky izy de nahita ny teny voasoratra. Izany fazaran'i Jesosy zany no lasa ohatra velona na rahan'ny mpianatra rehetra taty aoriana. Koa tsy magaga, tsy tokony hovariana atsika raha maro ny andininy eo amin'ny asan'ny apôstôly milaza fa nivavaka ihany koa reo mpianatra reo rehefa tonga ny sabata. Na de miresaka fitsarana aza ny Baiboly de tsy afangarony amin'ny andro sabata mihitsy zany, fa avahany tsara. Ohatra zany zao le milaza fitsarana araka ny voalazan'ny Exodosy 3:17-4:12, 3:17-4:12 toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy, nitavako no handeha de hanome anao fitsarana aho. De mbola misy koa amin'ny Deutéronomia 12:7, Deutéronomia 12:7, fa ianareo tsy mbola tonga any amin'ny fitsarana sy ny lova zay omeny Jehova Andriamanitrao anao. Mbola misy ihany koa amin'ny Mpanjaka 2:5-12, Mpanjaka 2:5-12 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ankehitriny Jehova Andriamanitra efa nanome fitsaharana amin'ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ireo andinireo na de miresaka hoe fitsarana ary izy de tsy miresaka sabata eo. Midika fandrepalemana, fiadamana ho azon'ny zanak'Israely mandritra ny fepotona lavabe tany Kanana izany. Nandritra ny dia tany anefitra mantsy de nahita loza foana izy ireo, voatafika, niatrika ady, fasairanana, fandringanana samy hafa. Ko rehefa tonga tany Kanana izy ireo de hitsatra. Hafa ihany koa ny fitsarana voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 1:12-12, Matthieu 1:12-12, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr-entana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ilay fitsaharana eto izany a dia fiadanana ampo na dia eo aza ny famelezan'ny satana sy ny manodidina. Toy izany koa ilay fitsaharana izay feptaona tsy hanam-pahataperana mihitsy izay omeny ny mpakatoa azy a rehefa any amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. Saingy hafa mihitsy ny andro fahafito fitsaharana zay voalaza ny Exodosy 20 ny 15 ka hatramin'ny 120. Andro 420 mihitsy io. Andro 420 no ambara eto ary isan-kerinandro no fitsegerenan'izany andro izany. Koa tsy tokony isika indray no hanao fanahinihina anagny fangaro azy io. Tokony anarantsika tsara ny anavaka an'ireo voalazan'ireo andinireo. Koa manasantsika zany Jehova mba eo anaminy isaky ny sabata izay nofidiny atokana ho fiaonana aminy, ampitiavana nefa ny tiany anatanterantsika za fa tsy manery velively izy, tsy manery setra, satria ny olona andova fiainana mandrakizay dia tsy olona terena, mandeha ampikitsim-po, ampitiavana tanteraka, tsy natao anorisorenana na itsarana ny hafa akory ny antony anambarana zany rehetrarehetra zany, fa izao famarinana tsy maintsy ambara zany satria zany ny famarinana ankehitriny. Efa din'ny olona ankehitriny ny fomba fanomponan'i Jehova ka raisy koa didiny ny mampatsiahy ianao indray. Nahoana tsy maintsy ambara zany satria misy hery anankiroa mifanandrina eto amin'izao tontolo izao ary tsy eto ihany fa efa trany an-danitra, tany amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy nefa nisy zany. Tao amin'ny foibe toeram-pifehezana ny tontolo rehetra tafafindra tety an-tany ary izy io. Tsy afa-miala amin'izany sika. Tafafindra tety an-tany ary hatrany edena ka mandrakekehitriny dia tsy manam-pitsarana zany ato zany. Tsy inona ireo fa ny mazava sy ny maizina, ny marina sy ny fahadiso-kevitra, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana, Andriamanitra sy Satana. Isika zanak'olombelona dia tsy pitazana fotsiny amin'izao ady zao. Sa iteny ve hoe tsy makasika ahy akory zany. Tsy maintsy mandray anjara ianao na tianao na tsy tianao zany e. Tsy maintsy misafidy ianao iza ny andanianao. Tsy vita mivaly teny fotsiny zany ka hoe ny anaranga Jehova fa mila mandinika zay zavatra inona sy ampianarina anao ianao. Ndreo mantsy fampianarana tsy araka amin'ny Baiboly fa nganongano mba avy antitra no ampianarina sy toriana aminao. Hoy Jesosy amiko sy aminao, raha tia ianareo dia tandrina ny didiko ary ao anatin'io didiny io ny sabata. Hamaly azy ve ianao hoe vonina Jesosy hitandrina ny sabatanao? Enganeka ho zany ny valitenanao. Mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isanandro eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.